Ivadika eo amin'ny taranjan'olo tokana itsika ny taranja kickboxing namory mpanao gazety omaly sabotsy sy tetsy amin'ny biblioteka nasional zareo avy eo amin'ny ligy nanalamanga mpitatana ity taranja ity fantatra nandritra izany fianarana zany ary fa dia ho tanterahana amin'ny voalohan'ny volana novambra ny fiadina ny tompon-daka ny ligy nanalamanga eo amin'ny taranja kickboxing. Ny votoatin'ny fivoriana moa zany a dia hiatrika championnat ligue moa zany ny kickboxing analamanga zao zay ho atao amin'ny farain'ny volana novambra avy zao. Izay moa zany no votoatin'ny fivoriana sady mba mametrapetraka ihany koa inona ny zavatra ho ataon'ny ligue analamanga aorian'io championnat ligue io. Azo ambara ve zay hoe inona ny mety fandaharam-potoana zay aorianany? Ny fandaharam-potoana aorian'ny championnat ligue nanalamanga io zany a dia misy mieritreritra zany ny ligue nanalamanga anao esika goavana mikasika ny kickboxing ihany a karazana hoe trophée izy io na hoe match de défi. De faharoa manaraka an'izay a ny ligue nanalamanga ihany koa zany rehefa nijerena dia tsy mba manana toerana dojo akory. De efa mieritreritra koa zany zay a ametraka dojo ho an'ny ligue nanalamanga mba iregroupevana an'ireo ankizy a zay avy nanao championnat ligue reo. De fahatelo manaraka an'izay a dia ny ligue nanalamanga koa zany de efa mieritreritra sady fa handray championnat interligue Océan Indien. Dia ny ligue nanalamanga ihany koa zany a dia mieritreritra ihany koa anangany ny conseil régional des arbitres zay mbola sy nisy teto hatramin'izay.